Fa totosan'ny fasivy amby folo volana Desambra lasa teo kosa ny famoahana andihana mpianatra avy amin'ny sekoly ambony eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena ao Moramanga ao. Olo manakaja maro moa no tonga nanome voninahitra ity fotoana ity. No totosainan'ny zoma 7 Desambra 2024 tao amin'ny sekoly ambony Gendarmerie-pirenena Moramanga ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo gendarme-piofana izay mitsinjara toy izao 27e CPOS cours de perfectionnement des officiers subalternes niofana nandritry ny 12 herinandro ireo manamboninahitra miisa 9. 6e CSRC cours des chefs de section de recherche criminelle izay manamboninahitra ambony tokana no niofana tato sy ny 1er CGAPJ cours chef de groupe d'appui à la police judiciaire izay manamboninahitra miisa 14 ary ny 1er cours DE directeur d'enquête manamboninahitra lefitra miisa 14 nanatanteraka ny fiofanana nandritry ny 10 herinandro izy ireo. 23e CPCB cours de perfectionnement des commandants de brigade naharitra 20 herinandro ny fiofanana izay nahitana piofana miisa 7 5 tamin'izy ireo no tafavoaka hatramin'ny farany noho tsy fanajan'ny roa ny fitsipifehezana nandritry ny fiofanana ary ny roa hafa kosa afa-panadinana ka lasa niofana ho manamboninahitra. 6e CS1 CS2 informatique naharitra 12 herinandro ny fiofanana narahan'ireo gendarme isa 12. Tonga maro nanome voninahitra ny lanonana ireo olo manakaza sivily sy miaramila, anisan'izany ny generaly Rakoto François Rodin, commande ny Gendarmerie-pirenena izay nanamafy ny tokony ahitana soratra mandrakariva eny anivon'ny asa sy ny fiarahamonina misy azy avy eny ny fampiarana ny fiofanana avy noratoviny taty amin'ny sekoly. Tsy adiny koa ny nisaotra ny consul général avy amin'ny Nosy la Réunion noho ny fanoloran'izy ireo solosaina miisa 10 ampiasain'ireo piofana ao amin'ny sekoly Moramanga. Nanome toko ity tompon'andraikitra voalohany ity fa vonina iady amin'izay minimanao tsirariny eto amin'ny firenena ary anome valim-bambiana kosa ho an'ireo zandary manao ny asany ara-dalàna.